misalasalan'ny olona tsy dia azo tokony omena tsiny nefa misarika ny sain'ny olona hiany aho. Ny zavatra isalasalany zavatra mety mbola ho avy, mbola ho tonga, mety ho hisy mety tsy hisy raha misalasala aminay izy, fa ny zavatra efa misy aloha dia tsy mety ny ataon'ny fitondrana zao. Ngamba tsy ho tantaraikitsony ny fanaparam-pahefana, ny fangoroana karena, ary mety misy milaza misy aza hoe mivarotra tanindrazana. Ka zay no teny ataoko amin'ny mpiray tanindrazana, nahoana no ampandeferinao amin'ny zavatra mbola ho avy, satria anao misalasala ny zavatra efa mihantra aminao, hita maso, tsy mety. Ka hoanay zany dia zao tokony lôzika kokoa ny hoe andao atrehina ty zavatra tsy mety ty, mbola afaka irahana midinika ny zavatra mety mampisalasala hoe ahoana ny fomba tsy iveregna ny zavatra nampiahiahy anareo raha misy zany tagny aloha. Zay ny fahitako anazy zany zay ny hoe ary io fisalasalan'ny olona io lasa mampahazo vahana ny ratsy. Fantatry ny mpitondra ny ela izy hoe ireo tsy hanaraka an'ireo mpanohitra reo mihitsy ny olona satria efa nisy an'izao tany, ka zao masiaro tegna izy sécuriser dia hoe atao zay tiantsika atao, azo tokoa ny ataony zao. Zay ny baky pitolomanay anatin'ny sehatra rehetrarehetra agny zao hoe tsika halan'ny olona efa sy tiantsika nitsony olona ka zao alay fiazo alaina rehetrarehetra. Zay ny baky pitolomana zao, tsisy mpitondra mandinika fampandehanana raha-panjakana tsony any amin'izao fotoagna zao, kanefa dia zao fasin'izay le zavatra mbola ho avy nomen'ny olona lanja le fisalasalana. Ka zaho mba misarika an'izay tsika ihany somary diso ihany le misalasala, fa zao ny fisalasalanao ohatra manay koa volao zay faty trafokena ame mahery igny mba vahomana ampomeritreritra ary mitohy am'le teo ane. Zao le izy misaoran'Andriamanitra ny olona, tsy tokony ahany apetrany aminay, tsy maninona zay fa misaoran'Andriamanitra izy hoe hay mbola misy olona masahy miteny eto eo anatrehany fanenjehana marobe ataon'ny mpitondra, ary zay ny tokony tsy isalasalana. Ka ho anay dia zao adidy amin'ny tanindrazana ny miteny, mety hisy zavatra hitranga aminao tsy maninona zany igny, fa zay resy lahatra fa tokony hiteny satria tsy azo ekena zao zavatra anovan'ny mpitondra tanindrazantsika zao. Zay zany ny zavatra apetrakay zahay hizoro hiteny raha tsy miova izao fomba atao hitondrana ny firenena zao.